marina tokoa fa ty tanàna ty zany dia atao hoe zone rouge mihitsy talohan'ny nahatongavany fiangonana tetia dia asan'ny jolahy isan-karazany no misy tety ary misy mihitsy ary natao hoe couloir de la mort amin'ny moron-drano io satria isan-kerinandro dia misy fatin'olona foana any anaty gony vakitrano moa tsy lazaina tsony fanendahana isan-karazany fa rehefa nanomboka ny fiangonana morena ny fahazantsara dia niteraka fivavahana lehibe zany satria ny akamaroan'ireo mpikambana atao anatin'ny fiangonana ity zao raha antanina dia anisany hoe ao ny jolahy ny ovafo be lehibe ny mpangalatra zany nandray famonjena ary efa ny ovaolo vaovao lasa tontolo filazantsara izy zao dia izay mahatonga anay manamarika an'izao fadimy am'roapolo taona zao satria dia mitondra fahazavana lehibe ho an'ity tanàna ity ny filazantsara sy ny fijoroany fiangonan'Andriamanitra ety amin'ity faritra raha ny lasa aloha dia tany am-panombohana tena sarotra be satria tokotany kely izay nampiasainay dia olona sahirana mantra kely daholy ny tany amin'ny fanombohana dia rehefa nandeha moa ny asa zany 5 taona zany tao anatina trano hazo kely tao ny fiangonana fa 20 taona zany tatoriana moa dia misy an'ity fanomezana avy amin'ny mission amerikana ity dia nitsangana teto dia nanomboka teto ny asan'Andriamanitra 20 taona izy zany teto dia nanomboka teto amin'izay fa tena nandroso ny asan'Andriamanitra dia raha noavy mbay araka ny loha hevitra teo moa hoe Zaire dia mirapiratra izay mamerina ny maro amin'ny fahamarina dia mirapiratra atao kitana mandrakizay doria tanjona anankiroa zany mbola tratrarina eo hoe mbola amokatra olon-kendry marobe ty fiangonana ity ary amerina fanahin'olona marobe koa ao amin'ny fanjakana.